Eto manoloana antsika eto amin'izao fotoana zao namana Rocco Rasoanaivo Filohan'ny Sendikan'ny mpanao gazety eto Madagasikara efa nanao fanambarana Rocco Rasoanaivo nareo Sendikan'ny mpanao gazety momba ny tranga sy tany amin'ny vehivavy Fianarantsoa iny tonga amin'ny vantana eto mihitsy ianao no ny fanasana zay nataonao zany arabaina arenina ny tohan'ny resaka zay ataonao momba an'izay. Misaotra amin'ny voalohany indrindra dia miarabany via natao amin'ny VFM sy ny mpiaindro Ratsakanavaka. Efa namoaka ny fanambarana tokotra ny syndika zany mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny Fianarantsoa. Misy fanamariana kely ihany efa tiako hoentina zany satria lasa misy zavatra ohatrany hoe inina adinoina na inina tsy resahana mihitsy ny mikasika ny resaka fanondorana ainao manjery io. Rehefa nijery ako ohatra zao ny fanambarana nataon'ny lavitra zay sorana anazy aloha nanao ny fanambarana iny tokotrany fa hoe mba tsy hiverena voalaza tanty izy mba tsy hiverena zavatra tamin'ny 2024. Tiako marihana tsy tamin'ny 2024 rery fotsiny, tsy tamin'ny krizy 2024 rery fotsiny no nisy ny fanondorana ainao manjery. Raha tsarotsika tsara tamin'ny taona 2024 rehefa nifanandrina ny ara-potikevitra sy ara-politika ny filoha teo aloha amiral Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana dia nisy andian'olona niakatra nandeha nandoro sy namotika ny radio tsika avao. Zany hoe ary tamin'izany moa zany nisy ilay hoe opération Azalambo tsy ny ainao manjery rery nipotika tamin'izany fa hatramina lasa nivadika hatramin'ny firenena sy ny karazany. Dia nanomboka teo amin'ny krizy 2024 dia lasa heveriny sasany fa lamody mihitsy le mandeha manapotika ainao manjery ka mba miangavy zany ny tena hoe aleo re mba tsy ho sehatra ifamiteny sy fampiasana herisetra intsony ilay ainao manjery fa mitsika milaza foana fa hoe anatin'ny demokrasia dia tokony samy anao ny heviny dia aleo hijanona miresaka faneho-kevitra zavatra rehetra fa tsy roso miresaka fampiasana herisetra mihitsiny. Za zany eto resy lahatra ihany koa fa hoe rehefa omena sehatra maneho hevitra ny olona tsirairay avy dia tsy miroso amin'ny fampiasana herisetra. Koa miantso ministera ny serasera sokafy ny MBS, sokafy ny radio Mada, sokafy dolo reo aero manjery kiatany rehetrarehetra reo mba hahafahan'ny olona rehetra maneho hevitra zay zany satria ary tato amin'ny syndika dia nanisany taky an'izany foana hatramin'izay hoe sokafy dolo ainao manjery rehetrarehetra reo aloha ny olona maneho hevitra. Rehefa tsy afaka maneho hevitra nge ny olona dia mety lasa hoe alay-panahy miroso any amin'ny resaka ataontsika hoe satria mieritreritra ny tena izy fa hoe zanak'alafa dia miroso any amin'ny resaka herisetra. Zay zany ny zavatra anankiray faharoa tiako entina. Dia ny manarak'izay ho an'ny mpitondra fanjakana hoe aleo tena mba raisy natanana tanteraka manitsiny mba nizaniza olona tomponantoka tamin'ireny ninonina antony dia tena isy fanadihadinina matotra dia tena hoe fametrahana an'ilay tany matandalana. Ary ny farany atsika manao gazety Tsakanavaka dia ny hoe oka mba tsy hotratra ny fandrika politika tsika rehetra ka anao vaindralahy tsy marary tsy mba marary ka sanatry ny vava isika indray no faly amin'ny fahavoazan'ny namana fa itsika tokony irahina foana zany amin'izay zavatra mety mitranga manodidina an'ity tontolo ny asa faharovan-gazety ity. Zay ngamba ny fanamarina tena tiako mba nentina androany namana Rorisy namana Ambintsoa tanindobondoza mihitsiny ny firenena ary tokony samy atsapa ny ataontsika hoe andraiky sy ny fahadisoany daholo mihitsiny ny mpitondra ny fandimby teto amin'ity firenena ity satria ny amaty zava dia mbola za miverina foana amin'ny tantara hoe nanomboka tamin'ireny ataontsika hoe fanomezana vahana sy ny aza lambo ireny dia mitohitsy mijanona hatramin'izao
io resaka fandrobana raha vao misy intesty fifandonana ara-potikevitra io ary mikasika leo fandorana inao manjery dia zao no izy io a tadio tsara mihitsy fa de hoe ny zao tontolo zao ny fikambany raisam-pirenena de manaraka akaiky amin'io resaka tontolo ny ainao manjery io a indrindra feto Madagasikara ary sarotony de sarotony amin'io zareo ka raha ohatra tena hoe misy an'izay zavatra zay tokotra hitranga iza moa no fanakianana sy ny ataontsika hoe ny fanakianana avy amin'ny communauté internationale sy ny fikambana raisam-pirenena fa tsy ny fitondram-panjakana ka hoe misy manipoditra akondro fe zany le fitondram-panjakana anatin'le zavatra zay zany hoe fanontaniana mipetraka aloha anahako manokana hoe andao raha gaty satria fantatry zareo tsara mihitsy fa mararirary ny fikambany raisam-pirenena mihitsy resaka fahalalana manohevitra sy ny ainao manjery io ndrindra eto Madagasikara de hoe andao any ny kitihana de amizay menjery ary le rihatra any amin'ny fitondram-panjakana rihatra ka antaoko angamba fa tsotratra an'izany velam-pandrika zany fitondram-panjakana fa mba handray amin'ny andraikitra ny famojo am'le izy